Sotranao zay ray malala o, satria mbola nomenao tombonandro ka tratra izao andro vaovao izao. Mideranao ray, manajanao, manome voninahitra anao, satria Andriamanitra tsara indrindra ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao, Andriamanitra mahery indrindra ianao. Misaotra Jesosy no ny fitiavanao nanoloranao ny tenanao teo ambony azy fijaliana ho avitra ho anay. Misaotra ray malala o, misaotra fanahy masina satria ianao no miasa ao anatinay andro amanalina. Ka mangataka aminao fanahy masina, ka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy ara-nanjara amin'izao fotoana izao. Ka raisy ny kontrola ny tenako fanahy masina, ka ianao no anambara izay tianao ambara, ampaherezanao anay zanakao tsiraray avy eran'izao tontolo izao. Mangataka aminao koa fanahy masina, ka ianao no hiasa amin'ny olonao tsiraray avy izay manaraka izao video izao. Mangataka aminao koa Jesosy, ka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty satana rehetra, ny zanatsipika izay mitady alefany anafoka anay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, tsy anankely tsy anampahefana aminay zany, satria ny ranao dia afy mandevona mandany ny fahavalo rehetra. Ka ny vovoka ny faharatsiana rehetra dia miverina ny andavaky ny fariafy mandrakizay izany. Tompo malala o, ianao lay manda afo manodidina anay zanakao tsiraray avy. Ka misaotra Jesosy misandrata eo anatrehan'izao tontolo izao, satria ho avy ianao ampiakatra anay. Ho any aminao, ho mandrakizay Jesosy dia hiaraka aminao foana izahay. Ka misaotra anao Tompo, tany fa tsy matananao izahay. Alleluia, amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alatsinainy 10 ny volana Avril 2023. Ary faly miarabanao koa aho tratry izao Paska taona 320 izao. Ry havana, asana ahoana no fandraisanao ny amin'ny hoe Paska? Asana manao ahoana ny toe-panahanao ao anatin'ny fankalazana ny andro Paska? Ny andro Paska dia tena andro lehibe ho antsika tsiraray avy. Fandreseny Jesosy ilay fahavalo farany no resena, dia ilay fahafatesana izany. Ary izy no tokony asandratra antsika, satria isika rehetra izay nandray an Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainantsika, ary avy eo dia natao batisa tamin'ny ranobe, dia manambara marina ny tenin'ny Tompo ao amin'ny Romana 9:7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe: tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy, dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. 4 koa tamin'ny batisa dia niarana levina taminy ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny iray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Amen. Alleluia. Izay zany ry havana, isika izany mankalaza ny Paska dia feno fifaliana, feno firavoravoana, satria niara-maty tamin'ny Kristy isika tao anatin'ny batisa tamin'ny rano, ny fahotantsika izany nalevona, dia isika nivoaka tao anatin'ny ranobe zany tompoko
mazava tsara ny tenin'Andriamanitra dia niara natsangana tamin'ny Kristy zany isika vao nivoaka avy tao anatin'ny rano. Aleluia, aleluia. Maty isika no niotantsika dia i Jesosy no nanolotra ny tenany teo ambony hazo fijaliana nitondra ny fahotantsika tsiraray avy, ny fahotantsika tsiraray avy. Ary ao amin'ny bokyny Isaia 7:15 tsy ovakintsika manontolo io dia tena hoe mankarary fo raha mamaky an'io boky io ianao. Oka ianao tompoko amaky azo manontolo. Horaisiko fotsiny eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 19 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Isaia 7:15 izany nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fanaitainantsika. Kanjo isika kosa dia nihevitra azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana, nefa izy dia voalefina noho ny fahadosoantsika sy notorotoroina noho ny elontsika. Ny famaizana nazahoantsika fihavanana no niantra taminy, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Isika rehetra dia samy efa nania tahaka ny ondry, samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary natao ny tompo niantra taminy avokoa ny elontsika rehetra. Amen. Ry havana ajanoko hatreo. Io teny io dia manambara hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy, nitondra ny fahotantsika tokoa zany ny tompo ny vesatra ny faharatsiantsika rehetra, ny otantsika rehetra, ary tena mafia ny nozakain'ny tompo. Natao tsinitsinina izy any amin'ny 13 izany. Efa noetiko teto ihany io teny io. Eo amin'ny 19 dia manambara hoe samy efa nania avokoa zany isika rehetra tahaka ny ondry, efa nivily lalana isika rehetra tompoko, ary nataony tompo Jesosy niantra taminy avokoa ny elokantsika rehetra. Tena navesatra ny azo fijaliana no entin'i Jesosy. Navesatra ny elokan'izao tontolo izao, ny elokantsika tsiraray avy no zakain'i Jesosy izy rery ihany no nizakany izany, ary nomboina teo ambony hazo fijaliana izy. Ahoana tompoko no fanajantsika ny andro Paska, fahatsiarovana ny nitondrany tompo ny fahotantsika rehetra, fahatserovana ny nanavotany tompo antsika tsiraray avy. Anio raha nangataka tamin'ny fanahy masina aho ny amin'izay hoentiko amin'ny video izay ho ataoko anio, dia vao nanokatra tenin'Andriamanitra ahako dia tao amin'ny Matio 9:20 no nisokatra, tonga dia teo amin'ny 9:20. Ry havana, io dia manambara ny amin'ny fotoana alohan'i Jesosy ho samborina ny amin'ny andro Paska. Ry havana, isaorana ny tompo teo amin'ny tantara manomboka eo amin'ny 9 eo no ny masoko no ny topy. Zany hoe eo amin'ilay tantara nilay vehivavy nanositra diloilomanitra any Jesosy. Aleluia. Teo zany no tiany tompo ampalalana antsika anio. Ry havana, efa nazavaiko teto ihany ny momba anio, fa anio dia tena hafa mihitsy ny
nitondrasany fanahy masina azy nampahafantariny ahy zany dia tena gaga aho satria ny fanahy masina dia manana ny fomba fanazavany azy izay tiany anazavana azy. Ry havana, araka ny tenin'ny Tompo ny fievitro dia tsy mba fievitrareo ary ny lalanareo dia tsy mba lalako. Aleloia, teny izany mihitsy isika amin'Andriamanitra. Anio isika dia fananarana hafa no omeny amin'ito teny ito. Fanambarana hafa no tiany fanahy masina ikasiana antsika tsiraray avy. Ibebahantsika. Oka ibebaka ianao any tokantranonao rehefa avy mare an'izao teny izao. Fa mino aho fa akasikanao. Na iza ianao satria ny fanahy masina rehefa miasa dia tsisy ny mahasakana. Izy tsy na ilay Andriamanitra ary matoa izy manome teny eto dia ho antsika tsiraray avy izany. Ho an'izay mandre dia mibebaka avokoa. Amen. Ry havana, io tantara io dia momba ilay vehivavy nanositra diloilomanitra ani Jesosy. Ary ao amin'ny bokyny Jaona 2:12 dia mbola niverina any ihany koa ilay tantara. Ovakintsika ilay ato amin'ny Matio 4:20 manomboka eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 13 no ovakintsika. Dia andray aho verset vitsy ary amin'ny Jaona 2:12. Ovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Matio 4:20 ka hatramin'ny 13. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary nohony tany Betania tao an-tranon'ny Simona boka Jesosy dia nanantona azy ny vehivavy iray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra tena sarobidy. Koa nararany tamin'ny lohan'i Jesosy izany raha nipetraka ny sakafo izy. Noho ny nahita izany ny mpianatra dia tezitra ka niteny hoe, inona no antony izao fandaniam-poana izao? Fa azo namidy ho lafo be iny ka omena ny mahantra. Ary fantatry Jesosy izay nataon'ireo ka hoy izy taminy, nahoana ianareo no manao izay mampalahelo io vehivavy io? Fa asa soa no nataony tamiko, satria ny mahantra dia eto aminareo mandrakariva, fa izao tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Nandraraka io menaka manitra io tamin'ny tenako izy, fa ny anamboarany ay alevina no nanaovany izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, na aiza eto amin'izao tontolo izao no hitoriana ity filazantsara ity, dia ho tantaraina koa izay nataon'ity vehivavy ity mba ho fahatsiarovana azy. Amen. Aleluia. Ry havana, ao amin'ny Jaona 2:12 dia manambara fa io vehivavy io dia i Maria anabaviny Lazarosy, ilay natsangan Jesosy tamin'ny maty. Tamin'ny fotoana io dia manambara ny tenin'Andriamanitra fa enina andro sisa dia ho tonga ny Paska. Aleluia. Ry havana, dia i Maria anabaviny Lazarosy izy zany no nanatanteraka an'izany. Dia i Jodasy Iskariota ilay mpianatry Jesosy ilay amadika an Jesosy, izy no niteny momba an'ilay hoe, nahoana io menaka io no tsy namidy? Dia izy zany no niteny hoe tokony amidy ilay menaka. Ry havana, vola, fitiavam-bola, io le hoe zavatry ny tany, nefany ny Tompo Andriamanitra no teo. Izy ilay tompony izao rehetra izao. Eo amin'ny 9
amin'ny toko 2:20 ao amin'ny Jaona ovakiko ihany io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary izy no nilaza izany tsy noho ny fiahiny ny mahantra fa noho ny izy mpangalatra, sady izy koa no mpitondra ny kitapom-bola ka naka izay tao anatiny. Amen. Ry havana, misy ny mpangala-bola am-piangonana, misy ny mpangala-bola tsotra fotsiny ihany koa. Mitandrema tompoko fa afo be no miandry anao, mila mibebaka. Ny fitiavam-bola dia tena zavatra mampidi-doza mihitsy, ary tena tonga dia afo be no vantanina. Ao amin'ny Matio 4:20 izay novakintsika teo, dia ny teny Jesosy nampafantatra tsara an'ireo mpianatrany. Dia ny teny Jesosy 10 hoe, ary fantatry Jesosy izay nataon'ireo, dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no manao izay mampalahelo io vehivavy io? Fa asa soa no nataony tamiko, satria ny mahantra dia eto aminareo mandrakariva, fa izao tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Amen. Ry havana, io teny io no tiany fanahy masina ampitandremana antsika. Ampitandremana antsika hoe inona no nataontsika tamin'ny andro Paska. Nahatsiaro ny mahantra ve? Satria i Jesosy efa tsy ety ambony tany intsony. Eto ny ten'Andriamanitra dia manambara ny tompo teo fa mbola tety ambony tany izy. Ka nahoatrina ny vola lan'ilay ramatoa, zany hoe i Maria, tamin'ilay menaka manitra nanosorany ani Jesosy, dia nataony izany ho ani Jesosy. Fa ankehitriny efa tsy ety ambony tany intsony Jesosy, dia izay no natonga Jesosy ny teny tamin'izy ireo tamin'izany fotoana izany hoe, satria ny mahantra dia eto aminareo mandrakariva, fa izao tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Amen. Zany hoe amin'izao fotoana izao zany isika dia tokony ikarakara ny mahantra, tokony ikarakara ny madinika indrindra. Ry havana, inona no nataonao tamin'ny Paska omaly izany? Inona no nataonao tamin'ny fanomanana ny Paska? Nandeha niantsena ve ianao? Nividy sakafo be, ary koa nividy cadeau an'ny zanakanao, ny ao anatin'ny tokantranonao na ny havanao? Dia tonga ny andro Paska omaly izany dia nanao sakafo be, fa tsy nijery kory ny mahantra araka izay baikony Jesosy. Eo amin'ny Matio 5:20, 1:30 ka hatramin'ny 4:40, izay efa noetiko teto ihany, dia manambara ny amin'ny baikony Jesosy fa ho avy ny fotoana raha tonga amin'ny voninay ny zanak'olona miaraka amin'ny anjeliny rehetra, dia hipetraka eo ambony seza fiandriana voninainy izy, ary hovoriana eo anatrehany ny firenena rehetra, dia anavaka azy ireo izy, tahaka ny fanavahany mpiandry ondry ny ondriny, ho avany ny ondry amanosy. Ry havana, ny ondry izay ho avahan Jesosy dia ho ataony eo amin'ny akavanany amin'ny fanjakany lanitra, fa ny osy kosa dia ho eo amin'ny akaviany, ary ho very any amin'ny fariafo mandrakizay. Inona no ataony osy, ary inona no ataony ondry amin'izao isika miaina izao? Ondrin'Andriamanitra ve isika, sa osy ny Satana? Ry havana, ny ondrin'Andriamanitra amin'io tantara io izay baiko nomeny Jesosy, dia ny tenin'ny Tompo hoe, fanao na ao dia nomenareo hoanina. Ry havana,
fanona aho dia nomenareo anina, nangetaeta aho dia nampisotroinareo, ny vahiny aho dia nampiatranonareo, tsy nanan-kitafy aho dia nampiakanjonareo, narary aho dia notsaboinareo, tao an-tranomaizina aho dia novanginareo. Ry havana, tena hoe asa fanaovan-tsoa fikarakarana ny hafa. I Jesosy dia tsy tia tena, fa nanolotra ny ainy ho antsika tsiraray avy izy. Voaombo teo ambony hazo fijaliana izy nitondra ny fahotantsika tsiraray avy. Nitondra ny fahotantsika tsiraray avy izy. Navesatra tamin'izany ary voaombo no ny fahotantsika izy. Tokony tsy ho tia tena isika, tokony karakara ny hafa isika. Misy maro be tompoko hoy ny fanahy masina, dia ny hevitra ho an'ny tenany fotsiny ihany tamin'izao andro Paska izao. Nisonanika tamin'ny sakafo be miezinezina, tia tena, tia vola, mandalo, tsy mijery kory ny mahanitra. Ry havana, anadina ny tompo anao izany. Matoa ny teny tonga eto anio dia fananarana. Mbola tsy tara isika tsiraray avy. Mila mibebaka tompoko, mila mibebaka. Maro ireo mandry fotsy tsy nisy anoko hoanina, nefa dia maro ny nanao fety amin'ny sakafo isan-karazany. Ry havana, afo be no miandry raha miteny ianao hoe kristianina. Dia ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra anjo ny olona izay rehetra nanao izany ka tsy mibebaka, tsy nanome ho an'ny mahanitra, fa mihevitra ho an'ny tenany ihany. Na mpitondra fivavahana ianao, na mpivavaka tsotra ianao, na iza ianao, ka tsy nitsinjo ny mahanitra araka ny baikony Jesosy, dia ny zavatra miandry ianao raha tsy mibebaka ianao tompoko. Dia eo amin'ny 1:7 dia miteny toy izao ao amin'ny Matio 10:20 hoe, ilaza indray amin'izay eo amin'ny akaviany kosa izy hoe, miala amika anareo izay voaosina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Ho toizako ny ten'Andriamanitra hatramin'ny 9:20 fa izay ny tiany fanahy masina eto. Fanoana aho nefa tsy mba nomenareo anina, nangetaeta aho nefa tsy mba nampisotroinareo, ny vahiny aho nefa tsy mba nampiatranoinareo, tsy nitafy aho nefa tsy mba nampiakanjoinareo, narary sy tao an-tranomaizina aho nefa tsy mba novangianareo. Ary amaly kosa ireo hoe, tompoko, oviana no hitanay nona ianao, na nangetaeta, na ny vahiny, na tsy nitafy, na narary, na tao an-tranomaizina, ka tsy mba nanompo anao izahay. Fa izy amaly azy ireo hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay tsy nataonareo taminy iray amin'ny ireto kely indrindra ireto, no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Ry havana, mampitandrina antsika ny tompo, mampitandrina antsika izy. Tsy tia ny tompo intsony isika isaina ny zavatra ety an-tany, fa tokony isaina ny zavatra any ambony. Omaly ny tompo andro Paska dia tsy navelany ny hinana hena ao na trondro izany, fa tonga dia natsapa ny tenako hoe tsy mihinana hena na trondro ao, fa sakafo tsotra. Ry havana, tsy fombako teo aloha izany, fa ny fanahy masina dia mampanetry tenantsika ho an'Andriamanitra. Faly ny fo mideran'Andriamanitra,
satria andro fahatserovana ny naharesen'ny tompo ny fahafatesana izay fahavalo farany no resena, ary koa andro fandiniantsika tena sy fanaovan-tsoa fanomanana ny toe-panahintsika araka an'Andriamanitra. Ho masina bebe kokoa, iay marina bebe kokoa araka ny teny ao amin'ny Apokalipsy, io no vakintsika farany, satria izay nitsapako a teneny fanahy masina eto. Aleluia, aleluia, sotra ny tompo a, vao navadiko ny teny a, tonga dia tonga teo amin'ny teny ao. Apokalipsy 2:12 ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Izay manao ny tsy marina dia aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy. Izay maloto dia aoka mbola aloto ihany izy. Fa izay marina kosa dia aoka mbola anao ny marina ihany izy. Ary izay masina dia aoka mbola ia masina ihany izy. Amen. Ry havana, efa akaiky Jesosy eo amin'ny 12 dia miteny hoe indro avy aingana ao, ary etiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko, mba amaliako ny olona rehetra araka ny asany avy. Izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina, sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Fa any ivelany ny alika, ny mpanahody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Ry havana, ho avy ny tompo andray ny fiangonany. Marina ve tompoko ny fiainanao? Tokony mbola iay marina ny fiainanao raha miaina ao anatin'ny fahamarinana ianao. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra eto dia mampatahotra, satria izay manao ny tsy marina dia oka mbola anao ny tsy marina ihany. Izay maloto dia oka mbola aloto ihany. Fa izay marina kosa dia oka mbola anao ny marina ihany izy. Ary izay masina dia oka mbola ia masina ihany izy. Iza amin'ireo ny toerana misy anao? Mibebare tompoko, fa tiantsika ny tompo. Ho avy izy, oka isika anasa ny akanjotsika, ny fanahintsika izany. Oka hiaro ny tenantsika isika tsy ho isy petipetina, mba ho tafiditra any an-danitra. Satria afo be no miandry mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Raha nandany vola ianao tamin'ity Paska ity, nividy akanjo vaovao, nividy zavatra hafa vaovao, kiraro izany, na inona izany, nefa manana ianao, fa tokony hanome ny mahantra, mandehana mibebaka, mibebara tsy nalala ianao. Raha feno sakafo tao aminao, na riana ary ny sasany, na hoe lany ara, nefa tsy nanome ho an'ny mahantra ianao, tsy namangy ny marary, tsy nikarakara ny hafa, mahita ny mahantra sy mpangataka eny an-dalana, dia tsy mba nanome akory na dia kely ara. Nefa ny Jesosy dia mampianatra antsika anome ny hafa, hikarakara ny hafa. Ry havana, oka isika tena ihevitra marina izay tena sitrapon'Andriamanitra. Aza manaraka itsony ny fanao zao tontolo izao, fa kely sisa dia ho avy Jesosy. Oka isika hitandrina sosanatry ka tsy ho isan'ny ondrin'Andriamanitra hiditra any an-danitra, fa ho isan'ny osy izay ho very any amin'ny afobe. Any no isy ny fikotroanify, fa ry mirehitrafo mandrakizay izany. Mandrakizay ry havana tsisy fiafarana. Mibebare tompoko, fa tiantsika ny tompo. Ry havana, ajanoko hatreny anio, fa mbola miverina eto ihany aho raha mbola misy ny fotoana omeny Jesosy. Mahereza tompoko, oka
ametraka fanontaniana amin'ny tenanao ianao. Oky ianao anatin'ny Jesosy anotany azy hoe manahoana ny toe-panahinao eo anatrehany. Manontany azy fa ho asehony mihitsy raha ohatra tena mangataka aminy ianao. Dia asehony ianao anatin'ny nofy ny mombamomba anao, na mendrika eo anatrehany na tsia. Satria mbola famindram-pony dia mbola velona isika. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.